Nantanteraka fitaovana lehibe tao Toliara kosa ny fiangonana Apokalipsy ny farany herinandro lasa iny tahaka ny mahazatra taorina ny fampianarana dia olona 500 no vita batisa tao ny toerana. Fitaovana lehibe no nitanterahan'ny fiangonana Apokalipsy tao Toliara nandritra ny fandalovana sy ny fitsidihan'ny pasteur Mayola ity faritany taoriana ny fanazavana ny baiboly ara siantifika sy fizika ary matematika dia ny olona mandinina ny telonjato no nanapa-kevitra ny anaterin-darana ny fiangonana Apokalipsy efa natao batisa tao ity fiangonana ity ny herinandro lasa teo. Misy ihany koa ny diabe izay notanterahan'izy ireo atao am-patanana ny Toliara nandritra ny fandalovan'ity mpitandrina ity tany an-toerana. Manambara moa ny tompona andraikitra ao amin'ity fiangonana ity fa mandroso hatrany ny asa fitoriana filazantsara izay ataon'izy ireo manerana ny Madagasikara sy aina amin'ireo toerana izay lavitra sy sarim-balana fa amin'ny herinandro avy eo dia isy ny fitsidiana izay ataon'ny pasteur Mayola indray any amin'ny faritany Nantsiranana. Lazany koa izy ireo fa mahafa-po raha nivokatra izany fitoriana ny filazantsara izany raha ho an'ny hinombolana voalohany hita amin'ity taona ity satria amarevina ireo izay nanapa-kevitra ny anaterim-darana sy hiaray asa amin'ny fiangonana Apokalipsy manerana ny Madagasikara. Eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra ny fiadina maneran-tany eo amin'izay tontolon'ny baolina kitra izay amin'izao fotoana tenina izao dia ny ekipa pirenena Argentina sy ny Iran no manatanteraka ny lalao itoetrany kosa ny fandarana eto fahita lavitra matv isany amin'izany oran'izao fampahalalam-baovao izao tahaka ny efa nahafantarantsika azy ny fandaharana manokana natokana ho an'ity fiadinana izay tompon-daka maneran-tany eo amin'ny sehatry ny baolina kitra izay azadino araka izany no manaraka izay fandarana izay aoriana ity fampahalalam-baovao ity tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ao manaraka indray veloma tompoko.